Dia mbola fifaliana ho ahy hatrany no miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ary manonona ny fiadanan'ny Tompo ho aminao sy ny ankohonanao. Tonga eto indray ny tenako hitondra tenin'Andriamanitra fohy ho amintsika tsirairay avy izay mitondra ny lohateny hoe fisaorana. Mialohan'izany anefany dia miangavy ianao amin'ny anaran'i Jesosy andaontsika hiaraka hivavaka. Angataka ny fanatrehan'ny fanahy masina indray. Halleluja. Ray masina tsara indrindro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao. Dia mbola tsy mitsahatra izay midera, makalaza, manome voninahitry ny anaranao ianao ilay mendrika hoderaina. Ianao ilay tompon'ny tompo sy mpanjakan'ny mpanjaka. Amin'izao ora sy fotoana izao dia hitondra ilay hafatra avy aminao tsy mahefa na inona ary tsy mahay mandahan-teny, votsavava. Fa ianao fanahy masina no angatahako, anendry ny lelako. Ka dia mitenena Jehovah fa vonina iaino ny mpanomponao. Halleluja. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay hojerevantsika dia ao amin'ny Salamo 4:30 ny andinin'ny voalohany ka hatramin'ny 7 izay mifankitoy amin'ny anaran'i Jesosy. Hisaotra ny Jehovah lalandava aho, eo ambavako mandrakariva ny fiderana azy. Jehovah ny reharehan'ny fanahiko, ary izany ny mpandefitra ka ho faly. Miara makalaza amin'ny Jehovah, miara makalaza amin'ny Jehovah amiko, ary aoka hiara manandratra ny anarany isika. Halleluja. Dia mbola hotohizantsika hatrany Salamo 4:20 dia ny andininy 9 amin'ny anaran'i Jesosy. Misaora an'Andriamantsika ry firenena ary asandrato ny feo fiderana. Halleluja. Tohizana amin'ny andininy 9. Izay mampitoetra ny fanahintsika amin'ny fiainana ka tsy mamela ny tongontsika angozogozo. Halleluja. Dia mbola hotohizantsika hatrany ao amin'ny Salamo 5:70, Salamo 5:70 dia ny andininy 1 amin'ny anaran'i Jesosy. Isaoranay ianao Andriamanitra, eny isaoranay ianao, fa akaiky ny anaranao, mitory ny fahagagana ataonao ny olona. Halleluja. Araka ny teniko teo am-boalohany moa dia fisaorana. Mahaiza misaotra an'Andriamanitra. Halleluja. Afaka andro vitsivitsy dia hivalina ny taona 320 sy 20. Nandritran'izay 12 volana sy tapan'izay dia maro ny zavatra ny famaofao teo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Nandalo fahoriana dia nandalo ihany koa fifaliana. Dia ao anatin'izay fifaliana izay dia move tena nisaotra an'Andriamanitra tsika. Dia tao anatin'ny fifaliana mazava ho azy fa rehefa fahasoavana na fitahiana na fifaliana dia avy hatranytsika dia misaotra an'Andriamanitra. Fa misy fotoana kosa anefitsika tena sarotsarotra amintsika ny misaotra an'Andriamanitra ao anatin'ny olana, ao anatin'ny fahoriana. Amin'ity androandroany ity dia mampianatra
mampianatra ahy mampianatra anao ny tompo ny ahay isaotra ny amin'ny zavatra rehetra. Haleloia. Na amin'ny soa na amin'ny ratsy. Mahaiza misaotra, mahaiza makasitraka, mahaiza manome voninahitra an'Andriamanitra amin'izay rehetra nasehony teo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Araka ny teniko teo hoe ao anatin'ny fahoriana dia mety hiteny ianao hoe zavy nandao reny, na koa hoe nandao ray, na koa hoe zanaka, na koa hoe mpiray tam-po, na atao amin'ny ankohonana, atao amin'ny fianakaviana, dia toa tsy mba nisaotra. Fa izao misaora an' Jehova, misaora amin'ny zavatra rehetra. Raha mahafantatra tsara ny tantaran'i Job ianao ao amin'ny Baiboly, i Job dia tena hoe tratra ny fizahan-toetra izy dia ringana avokoa ny fananany rehetra, maty ny zanany folo mianadahy, ny biby fiompy, ny fananany rehetra ringana tao anatin'ny fotoana fohy. Ary na ny vady andefimandriny azy dia nandatsy azy tamin'izay fotoana izay. Fa i Job kosa dia tena hoe tsy niala tamin'Andriamanitra, nisaotra n'Andriamanitra, ary dia ny teny izay navaliny ny vadiny tamin'izay fotoana izay dia hoe tsy ny soa ihany no raisitsika avy amin'Andriamanitra, fa na ny ratsy koa. Noho izany tsy ny soa ihany no raisitsika avy amin'Andriamanitra, fa ny ratsy koa. Dia mahaiza foana makasitraka sy misaotra, fa Andriamanitra tsy mampitondra zavatra izay tsy zakantsika. Misaora n'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Aleluia. Fa tsy hoe rehefa fifaliana sy fitahiana sy fahasoavana ihany dia hisaotra n'Andriamanitra tsika. Tsia, mahaiza misaotra n'Andriamanitra amin'izay rehetra miseho eo amin'ny fiainanao. Ary mazava ho azy moa fa tena hoe haingana be ilay fisaorana rehefa hoe nahazo fahasoavana, nahazo tokantrano, nahazo faramandimby, nahazo fitahiana, na koa hoe nivaly ny vavaka, mety hoe tsy nanana asa ianao dia nomeny Jesosy asa dia tao anatin'ny aretina ianao dia nositranina, dia nisy zavatra maro izay nangatanao dia nivaly ny vavaka dia misaotra ianao. Mazava ho azy fa misaotra n'Andriamanitra fa avy aminy izay rehetra anananao rehetra dia avy amin'ny Jesosy, dia mahaiza misaotra. Aleloia. Dia mety hiteny koa ianao indraindray hoe ahoana ary no isaorako, nefa za zao tena ao anatin'ny olana, ao anatin'ny tokantrano mikorotana, ao anatin'ny tena hoe tsy fananana asa, ao anatin'ny fasairanana maro samihafa. Ahoana no isaorana? Zao mahaiza nge ianao misaotra, manomboa ianao misaotra raha maheno izao tenin'Andriamanitra izao. Manomboa ianao misaotra fa mamaly vavaka izy, mamaly vavaka i Jesosy io, satria ny zavatra takian'Andriamanitra dia ilay toe-poko sy toe-ponao izay mahay makasitraka n'izay zavatra rehetra miseho amin'ny fiainantsika, mahay misaotra amin'ny zavatra rehetra izay miseho eo amin'ny fiainantsika. Izay ny zavatra takian'ny Tompo amiko sy aminao. Fa rehefa mahay misaotra ianao amin'io zavatra mandalo amin'ny fiainanao io, amin'izao zavatra menjady aminao izao, misaora, manomboa ianao fisaorana n'Andriamanitra, dia ho hitanao fa ho maivana avokoa ireo enta-mavesatra, ireo olana ary mivaha avokoa izany rehefa manandratra fisaorana eo anatrehan'Andriamanitra izao sy ianao. Aleloia. Aza eritreretina hoe tonga ho azy izao tenin'Andriamanitra izao. Mahaiza ianao makasitraka amin'ny zavatra mahazo anao. Ary indrindra raha adinonao koa nefa mety hoe misy ihany koa ny olona manadino fisaorana rehefa nahazo fahasoavana, nahazo valim-bavaka. Indraindray mety hoe nameny Tompo asa tsaratsara ianao dia toerana ambonimbony, dia mety hevitenao zavatra fa hoe noho ny fahaizako
satria zany nianatra mafy na koa hoe noho ny fanitaran-tsaina tato anatiko dia lasa nahazo toerana ambony na koa hoe noho ny zavatra rehetrarehetra izay nikarakaraiko dia tonga any ampitan-dranomasina noho ny amiko tsy avy amin'ny Jehovah. Izy no nanome saina, izy no nanolo-tsaina anao, izy no nitahiny ny mombamombanao rehetra, ny dianao rehetra no nahatonga anao ho tonga amin'ny toerana izay misy anao io, dia mahay izay anao misaotra fa tsy mieritreritra hoe ny avy amiko sy ny zavatra rehetra nikarakaraiko satria za koa ny lofo tao anatin'ny fianarana dia mazava ho azy fa tonga amin'ny toerana tahaka izao. Misy anefa ny olona navita fianarana ambony mba mandefa demande ihany, mandefa hoe hitadiavana azy, fa izao mbola tsy mivaly zany, mbola tsy nahita asa izy. Fa ianao izay efa nokarakarain'ny tompo nomeny an'io toerana io dia izao misaotra ianao. Dia izay koa nefany tsy akivy ianao izay maheno izao afatra izao amin'ireny efa dosie nalefanao ireny, satria hoe mitady asa ianao na koa hoe mikarakara toerana mba te hanokatra fivarotana ianao ohatra, dia ohatran'ny mbola tsy mivaly dia izao asandrato ny fisaorana. Misaora sahady ianao raha maheno izao tenin'Andriamanitra izao. Asandrato ilay fisaorana dia ho hitanao ny ao aorianan'ny fisaorana. Alefaso alohan'ny fisaorana dia ho hitanao fa hamaly vavaka anao ny tompo. Aleloia. Ary tsarovy koa ne fa na zao tombonandrom-pahavelomana izay nomeny antsika androany izao, tena hoe fitahiana be zany. Tsy voavidim-bola mikarena ny fahasalamana izay omeny tompo asa ianao, ny oksizena izay maimaim-poana omeny antsika sy ianao. Tsarovy fa any amin'ny hôpitaly any izao misy olona marary, vidiana lafo ny oksizena, mivadibady, mety na dia vola hividianana an'izany oksizena ahafahany miaina izany aza hifampitadiavana. Fa izao sy ianao tena hoe maheno izao afatra izao ianao, meny tombonandro fahasalamana, mbola afaka miriary, asandrato ny fisaorana rahavavy sy ranadamalala. Asandrato ny fisaorana. Aleloia. Aoka tena hoe anandratra fisaorana. Aza misalasala mihitsy ianao manandratra fisaorana eo anatrehan'Andriamanitra. Araka ny any amin'ny raha manam-potoana ianao dia vakio ny any amin'ny Salamo 7:1 hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Fisaorana ny ao, fankasitrahana. Misaorana Jehovah ary fanahiko izay rehetra atao anatiko, misaorana ny anarany masina. Ary aza misy adonoina ny fitahiana rehetra. Aza misy adonoina ny fitahiana rehetra. Fitahian'Andriamanitra anie izao fahasalamana izao tombonandro mbola omeny izao tao anatin'ny 12 volana iny maro ny olona nidao ny fahafatesana. Eny fa na dia omaly azy mbola mety nisy nidao ny fahafatesana na tamin'ny maraina azy, fa izao sy ianao izay mbola maheno izao afatra izao, asandrato ny fisaorana satria olona nafahan'Andriamanitra manokana ianao. Mbola misy tanjona tiany tompo ho ataonao, na eo amin'ny fanompoana an'Andriamanitra, na eo amin'ny fanefana ny didy sy ny andraikitra, eo amin'ny ankohonana. Dia noho izany aoka tena hoe olona tena hoe miavaka ianao mahaiza misaotra, mahaiza makasitraka. Aleloia. Omeo voninahitra Andriamanitra, dia rao izy ankalazao ny anarany, fa lehibe sy mahatalanjona ny asany, mahagaga izy. Aleloia. Tsara loatra ny tompo. Tsara izy ary mpanao ny tsara. Tsy mitsahatra izy mbola mikarakara anao.
izy no mihevitra anao ary misaory anao satria mety misy mihaino zao afatra izao dia ao anatin'ny olana goavana ianao manomboa ianao misaotra manomboa ianao misaotra amin'io zavatra mahazo anao io amin'io zavatra olana izay tena hoe saribahana ny tenin'Andriamanitra dia milaza manao hoe ho anareo rehetra miasa fantatra sy mavesatretana manatona amiko fa izao hanome anareo fitsaharana eo anatrehan'Andriamanitra no misy fitsaharana alleloia izy rery ihany no afaka hitondra ny ady olana izay atrehanao io dia mety mba maheno zao afatra zao ihany ianao dia ao anatin'ny aretina sy fanaintainana ilay tiakapoka tamin'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana hitondra fanasitranana anao ka noho izany dia manandrata fisaorana ianao raha eo am-pandriana ianao anatin'ny aretina ianao asandrato ny fisaorana afaka manendry ny loharanona aretina rehetra Jesosy misaora aza monomonina ny fimonomononana dia tsy akasitrahan'Andriamanitra aoka tena hoe andray lesona izao sy ianao ilay fimonomononana izay efa fanaontsika mety hoe fatra-pimonomonina fatra-panometsiny an'Andriamanitra sy lohi fisaorana ange zany atsaharo ange ny fimonomononana sy ny fanomezatsiny dia ho hitanao fa hanao zava-mahagaga eo amin'ny fiainanao Jesosy misaora ny Jehovah misaora amin'ny zavatra rehetra atsaharo ilay fimonomononana sy lohi fisaorana izany dia izao manomboa ianao misaotra mety hoe tena mikorotana ambony ambany ny fiainanao tsy hitanao tsony izay andraisana azy manomboa ianao misaotra dia miverena amin'i Jesosy dia miverena amin'ny fitiavana voalohany tokoa Andriamanitra omeo voninahitra izy dia manandrata ianao fisaorana ao anatin'ny fisaorana izay ataonao hihaino vavaka Jesosy dia izy no hamahany olanao izy no hanaisitra ny aretinao misaora azy aza monomonina amin'ny zavatra izay menjady eo amin'ny fiainanao alleloia mbola tianao Jesosy matombola nomeny tombonandro ka ny hainy indray zany afatra zany hoe fisaorana dia manomboka tsika hoe hifoha indray dia ho tonga saina hoe andeha hanomboka hisaotra akasitraka manomboka izao vao maraina vao mifoha ianao satria nomeny fofinaina nomeny rivo-baovao indray tonga dia manandrata ianao fisaorana alohany andraisanao ny raharaha ao tokantranonao manomboa ianao fisaorana satria ny fisaorana izay ataonao ihany koa dia ampiarovan'Andriamanitra anao sy ny ankohonanao mandritra ny tontolo andro tonga dia mivavaka ianao mahaiza misaotra an'Andriamanitra misaotra anao indray Jesosy fa nomenao oksizenina indray tafafo indray misy angeny ny olona matory misy matory dia tao dia tsy mifoha samy teny aminao zao tena nanana fianakaviana ohatr'izany natory tamin'ny alina tao dia tsy mifoha fa izao sy ianao kosa nomeny Jesosy tombonandro tena tsy voavidim-bola mikarena ny fahasalamana izay omeny tompo anao noho izany dia mahaiza misaora amin'ny zavatra rehetra misaora hatramin'ny kely indindra eo amin'ny fiainanao dia manomboa ianao misaotra ny amin'izay rehetra fitahiana
ny amin'ny zavatra atramin'ny majinika indrindra ka fantatra hoe avy fahasoavana fitahiana misaora ianao an'Andriamanitra. Ary tsy ny amin'izay ihany fa raha vao misy koa ny olana dia izao ampanalaviro ilay fimonomononana fa misaotra ianao matoa tonga aminao io olana io dia tsarovy foana hoe rehefa misy ny ady dia tsy maintsy misy ny fandresena rehefa mahay misaotra ianao ka mametraka ny olanao io eo ampelatanan'i Jesosy. Aleloia. Voninahitra ho an'i Jesosy rery any. Izay no afatra fo izay afaka nampitaiko tamintsika tamin'ity androandroany ity dia mirary soa antsika sahady ary raha mahalinanao ny mbola naraka ny fampianarana sy ny tenin'Andriamanitra dia saboneo ny pazy izay ao amin'ny fiomanana ho any an-danitra dia saboneo ny pazy azahoanao notification no izany dia mirary soanao sahady mino fa hitayanao manokana ny tompo satria nanana fanetretena ianao nampandroso zao tenin'Andriamanitra zao ao atokantranonao nangilana ny sofinao ny haino zao afatra zao dia efa hitayanao sahady Jesosy. Dia mirary soa antsika rehetra amin'ny manaraka indray raha mbola tsy ho avy any amin'ny rahoan'ny lanitra Jesosy. Amen. Desire.